Tolotra ho antsika mandritra ity herinandro ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarsoa. olalaovin'ny talenta miory miaraka amin'ny Daniel Laira Kotoarsoa, Tahina Nantenaina ary Axel. nandray feo Roberto nandrindrara teknika Ramsita Tanta. nanantotoso Axel. 12 Desambra. Anio no andro fahadimy. Ohatra fa aiza zany e, to mifatotra tady be ny tongotra sy ny tanako ka. Fa ahoana ary zao? Iza koa itotovy vavy mifanakaiky amiko ito. Mifatotra koa ny izany tongony sy ny tanany zany e. Ndraso e, ndraso. Ay, zay vao tsaroko fa nisy mibahana kay ny lalana alina dia samborony zareo zay avy eo. Na izany kosa aza ve dia vato matahaka izao mendrika anay e. Nga zay moa naninona ka? Aleo rangafo azony ty olona ty da ity eo ny toyany. Eo Mirana. Mirana. reraka be Benja, fa aizintsika. Tsy fantatra tsony akia. Zaza tena vaka ny saiko hoe fa manintsika no fatorana mafy be salanso. Ka mety olon-dratsy any ireny izany mazava ho azy. Mety ho izay tokoa anga. Manahirana ny saiko izao dia hoe aiza ry ny zatsy fito fa atao tsy miaraka amintsika eto mantsy. Ka ny zarahy indrotsika efatra satria niveriny fa samy mivady na mpisivako. Ny amam-panahy dia hoe sasanatry ny vonondry zareo any ireny ka efa maty. Tsy kosy. Aza mandefa fisainana ho amin'izany fa raha tena olon-dratsy marina ilay vola ny tadiaviny fa tsy haningotraina izany sanatria. Tena matahotra ary Benja marina. Rehefa tojo ady mafy tahaka izao aty dia mila matanjatsaina fa tsy mila matahoatahoatra izany. Vao maika manimba zavatra izany. Dia inona raha ny tokony atao ozy ianao e? Tsy mahazo mikoropaka fotsiny ho Ka ny fatotra natao tamintsika ary anie tena mafy be. Sady tady amin'ilay tsy ho tapaka na ho vodotra mihitsy reto izy. Makina vetrety azafady. Tena natazana olana tany teo Nakaty ve? Ka namapaka ny akaviany. Mety ho mpiambina izany. Raha ny fandiniako aky dia misy olona maromaro atao amin'ity ohatran'ny tanàna kely ity ary mety ho aty mihitsy ny foiben'ilay jolary io Zaho koa mandinika an'izany. Dia aza marandry fa atoko fidy fa mety hoe natokany ny efitra hafa fotsiny angambe. Teny e, fa mivavaka mafatsika mba samy ho velon'aina soamantsara ka ho tafavoaka velolato. Tsy noana vendry. Tsy dia matsiaro noana fa kosa mangeta eta be. Mbola isy ranoterin-dry zalahy ihany akio rehefa ve fa mivavahatra any. Ve mba malefaka ohatr'izao ihany ty Benjy ty. Fa ahoana ary ty tantara ity izany e? Tena ohatrany hoe intrant de 12 mihitsy ilay nentin'ilay bandy hoe zanaka minisitra iny kanefa dia reto olona efatra reto indray no tao anatiny. Tena kaiza izany ilay karlahy iny. Ary sao dia mba matotoa ary ilay fotsiatratra kely kanefa dia mitetahany izao ny fandriany. Ny fijery an'ilay riny fa sahala amin'ireny lolo vokatra ireny fa tsy olombelona. Aleo rangazy lazay mibosa ny tanterahana atomboka izany ny ao miketo. Groa, ampandrosoa maketo aloha aketo lesy le izy mivady ao
aza vonoina fiampitsariana re izay tompoko lelafina re faladianao e. Tsy hamonanareo raha milaza marinareo e. Ka izahay ane tompoko tsy mandaingy. Mangina le ty e. Petrala. Mivonina ny amaly anao izay mivatompoko fa aza matahotra ianao e. Azary le ry no miteny voalohany a. Lasa hoary tompoko. Fa voalohany aloha dia tsy tompoko ny anarako fa beloha. Manaraka izany averiko apetraka aminareo le fanontaniana omaly na akaiza le bany tompon'le fiara nentinareo io. Aiza? Misaotra amin'ny fanontaniana zoko beloha fa zao tena samy nina aminao zay fa tena tsy mahalala ny momba ny fiara nentina io mba marina e. Ay. Ny anay aza ny every hatramin'ny entanay lasa ny any. Tena marina izany ramosea tsy mandaingy aminao zay. Nafianinareo rangahy izy fa boay fotsiny dia milamontsika. Inona moa tompoko ny tombontsoa azonay avy amin'izany a sady olona tsy fantatray aneo ahy iny. Ate avaiza zany nareo ary hoaiza ny direksion anareo ka Avy Antananarivo izay tompoko ary nikasany hanao vakansa kelana tsimotsimo any kinanjo ny sakananareo tampokiny. Ka raha tsy nisy zavatra nataonareo tsy voasakana tsy amin'ny antony nareo e. Tena mba marina mafy raha nahaneritreritra hafa izay e. Tena izay ala sasatra izay mihitsy ny tanjonay faraky ny fandinianay dia le ny sakafo teo fianarantsony nampifamadika amin'ny fiaranay sy le tompony lazavonareo. Ka nareo aloha izao ny tratra dia ampiarina aminareo daholo aloha izay zavatra rehetra tokony nampiarina taminy. Izany ve? Ho vonoina ve izany izay ramose? Raha tsy manaraka fehipetro nareo dia tsy maintsy vitaina avy hatrany. Andray Roza marina. izay aneo atsy olon-dratsy e sady tsy misy fantatray momba n'izany lehilahy lazainareo afenina izany. Ka tsy misy iraharaiko an'izany na olon-tsary nareo na olon-dratsy e. Ny fantatro dia izao hoe nareo no nitondra ny fiaran'le ry donc nareo zany no misolo vaika anakalana. Iza kosa ny zoko beloha dia zahay no izaka ny vokany a. Izay anie olona tsy manatsiny e. Ka voay ary le ry raha tena olona tsy manatsiny maro nareo e. Efa hoe tsy malala momba ny lehilahy iny re izay ramosea. Ay. Arine. Ereto ihany aloha zany raha mbola tamanako. Nana tena mbola hitanareo indray ane izay e. Na izay koa ary ane rehetra ny hevitra hoe efa maty nareo e. Dia ahoana benja ao tsara ve lahy? Inona moa lesonao tsara amin'izao azy fijaliana babeny izao ny sasany manao ny ataony dia tsika tia menanjy finany. Tena mihinanjy finany tokoa aloha e. Sakafo maloto ve rangano men'ireo garda mainty be ireo atsika fa tsy mba nitiovina kosa. Fa aloha reto mino hoe mbola ho ato isika. Dia oviana nefa e sady na ty toerana misy atsika ty ara nefa hoe aiza e. Ny tsara fotsiny aloha dia mba hifanampiony daholo tsika. Afady tena tsy hitan'izareo kokoa kanefa efa manao fikaroana ihany na masasana na izany aza fa tsy mipetra fotsiny ka. Efa azo lazainao vaovao tsara izany satria mety tsy ho avotsika raha tsy hitany ane hibandy kely iny e. Dia ovinao ve izany tsika raha sanatria manjavona tanteraka e ka. Mety ho izay satria afera amina miliara mihitsy no tsy milamina raha mifahinoko ny resaka ry zareo. Zany vo zany no tena tokony ketrika fa zalahy reto vary masaka manaratra ny rano fotsiny. Toa mampanonofo ratsy lesy ty dia antsika indray misoraka ty ry fidika. Ekenitiry zay tsika no nisitaka lavitra n'Antananarivo zany fa tsy nahino. Raha ty vao tena loza. Ka tamin'ity zany vitan-dratsy no mipopoaka e. Dia inona izany no atao e? Sady io ny tapenama olona mitondra rano io dia tsy raha indry zareo mihitsy fa ny azy ihany no fantatra. Ny ratsay narindirana tsy mivaky lohanao izany a. Za raha anazy ianao mahty fa mba be problème azy fotsiny. Dia tomobily iny zany dia narindra lany ve? Kevikeviny efa izay ny amin'iny a. Dia ahoana ho any atao fa tsy falitareo mihitsy ane ny teniko e.
soa atao mitovy taloha indray ny baosy. Tratra soa le roa aizako seza. Io baosy. Petrapetra tsara. Mila manadiova fony mihitsy fa efa afaka roandany iny farany taony e. Akotrika ny réveillon. Ay, tokoa moa efa 29 fa androany e. Ie, fangay fa mitady. Maraka an'izany datin'andro zany. Aza mahafinety. Osa satria mbola tsy hita hatramin'izao e. Ahoana hoe ity mazalo ary le tsoretsony ny momba azy raha mikasika an'ireo areo indray dia samy vandilotra ireo na ho tapahana hatramin'ny lohany aza dia zany minomino ratsy any aloha ahy e. Fa ahoana e. Akay efa menasy tsy menasy ange izay nanovako andry zareo toy tahaka ny mampalahelo indray lesy raha izy efitra tena zao ary afaka ray andro sakana kosa mbola velanyireo ihany ray bosy efa mivaliko atorany amin'izay a. Dia avy eo ry zareo miaraka manao réveillon sy bolana amintsika. Vita izay dia miara-miasa amin'izy ireo tsika hitady an'ilay zalahy iny. Sa ahoana ozy alahy? Fa mety izany bosy e. Aloha zany navavava fotsiny eo ka. Natolotra amintsika teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe roa amby telopolo desambra. Nosoratany Nora Lovny Talenta Mioge miaraka tamin'ny Daniel Laira Kotoarsoa Tahina Nantenaina ary Axel Nandry feo Roby Ramsita Tanta Nana Stos Axel roa amby telopolo desambra. Mbola itoy